Antoko MFM raha vao io gouvernement io atsangano gouvernement manana fahefana feno. Filoham-pirenena Frantsay teo aloha Nicolas SARKOZY voaheloka higadra telo taona. MIARA-MANONJA tsory rehefa tsy anome ny kianjan'ny soma mandrakizay ianareo hoy fidèle Razara-Pierre. Tompoko lasy sy tompoko vavy Alatsinainy voalohany volana Martsa taona 2024 manoatra ny araba. Tompoko lasy sy tompoko vavy hoantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity arivariva ity. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao sosialy avy hatrany dia tsy mbola miva hatramin'izao ny olany inspecteur sy contrôleur du travail eto Madagasikara mandraka androany hiakatra amin'ny sehatra avoavo kokoa araka izany izy ireo malona ny tsy firarainy ny mpitondra fanjakana azy ireo. Ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary Srindratsariny Andry Rakotomalala. Misy 50 ireo inspecteur du travail manao fitokonana ary 100 ireo contrôleur du travail miaraka manao fitokonana amin'ireo inspecteur du travail nanomboka ny 4 novambra 2024 ka hatramin'ny androany. Tao anatin'izay efa bolana latsaka ny tokonan'izy ireo izay dia tsy mbola nisy mihitsy fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana ireo mpanao fitokonana ary ny famonoana fotsiny ihany no nataon'ny ministera tompony andraikitra. Voatery hiditra amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo ary tory eny anivon'ny vondrona iraisam-pirenena misana ny tontolon'ny asa na ny OIT. Tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny famatsiam-bola mety ho azo Madagasikara nefa izany fitoriana izany hoy hatrany ireo mpitokona raha toka hita fa mitombona ny fitoriana izay apetraka izy ireo. Araka ny fantatsika dia ny OIT zany dia sampana iray eo anivon'ny firenena mikambana fampitohy daholo ny fifandraisan'ireo organisme eo anivon'ny ONU ireo ka rehefa ny zofototra amin'ny maha-olombelona izay izy ity moa zofototra amin'ny hoe resaka asa zany resantsika no voahososy dia tsy maintsy misy fa akony any amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny resaka famatsiam-bola moa zany ny zavatra ohatran'izao. Nisy ihany koa ny fidirana keriny sy fanesorana antsokosoko ireo sora-baventy napetraka ireo mpitokana tao amin'ny ministera hoy hatrany izy ireo. 25 février indray tsika io nisy nanala ankeriny ozy izy zay satria tsy mifampiarana tamin'ny syndicana ny membre ny syndicana nanalana an'ireo sora-baventy ireo fa dia nidirana tao amin'ny birao anay tsy nananana lakile nefa mifatotra vao anatin'ny birao dia mahagaga anay hoe ministera ngeza be ohatran'izao miantoka ny atao hoe liberté syndicale no manotoana ny resaka liberté syndicale. Hatreto aloha zany sary miseho dia fanalana baraka mihitsy ny tenenanay anazy ny fitondram-panjakana no ataon'ny ireo mpitondra ambony eto anivon'ny ministera. Araka ity sora-baventy hitanareo ety koa misy ny polémika mahakasika an'izy ity vakiko kely moa izy hoe PM mbola ilaina ve ny birao iraisam-pirenena momban'ny asa zay zany izy io PIT nasina polémika teto amin'ny ministera hoe hiteraka incidence diplomatique ny fametrahanay an'ity sora-baventy fa marihana fa niantony nanaovanay an'izy io dia hanetanana sy hisensibilisena ny mpitondra satria andriamatompo premier ministre dia directeur an'ny PIT teo aloha fantatsika rehetrarehetra zany ary mahafantatra ny lanjany zany hoe Madagasikara membre ny OIT zany ka raha mbola misy lanjany ho an'ny fitondram-panjakana ny membre Madagasikara ny organisation internationale du travail dia zay zany no anairanay hoe jerevony ka ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail satria ny corps de l'inspection dia ny OIT ny mametraka azy fa tsy corps napetraka fahatany ohatran'izay. Araka ny fanazavana hatrany dia raha pitsino apetraka eny amin'ny birao ny vondrona miay ny tontolon'ny asa iraisam-pirenena izany fitoriana izany. Vaovao ny fahasalamana kosa indray dia sany mahadomelona iray mampidi-doza indrindra ny sigara amin'ny malagasy dia maro no mifoka azy io ary noho ny antony maro moa no mahatonga izany. Betsaka ihany koa anefa ny voka-dratsy aterany izay mety hiteraka hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy izany. Nanao fanadihadiana mikasika izay indrindra androany Anjavandriamahefa sy Tahirinena Ranariny Irina.
Manodidina ny 307 isa-taona ireo olona mamony aina eto Madagasikara vokatry ny fifohana sigara araka ny tatitra navoaka ny Organisation Mondiale de la Santé na ny OMS omaly. Araka ny tatitra trany dia ny 700,000 malagasy dia mifoka ity zava-mahadomelona ity avokoa ka ny tanora ny tena voakasika amin'izany. Ankoatra ny fetraikany ratsy eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana dia maro ny aretina azo avy amin'ny fifohana sigara izay mety hitondrany amin'ny fahafatesana faran'izay aingana mihitsy. Ny sigara tompoko dia manome vokatra ratsy amin'ny vatan'ny olombelona ray, na any amin'ny fo, na any amin'ny tratra, na eny amin'ny hoditra, na any amin'ny taova any amin'ny vehivavy. Ohatra raha eo amin'ny fo dia mahatonga ny antsoina hoe attaque cardiaque, le infarctus du myocarde reny, mahatonga ny AVC tsy magaga raha be dia be ny olona tapaka lalandra sy tsetsina lalandra eto Madagasikara. Ny olona diabetika mifoka sigara kokoa dia ny tena sahirana, lasa be dia be ny olona diabetika noho ny fohana sigara. Lasa be dia be ny vehivavy lasa manao zaza tsosikolotra na hoe manao grossesse extra-utérine. Ary fantatra dia 5.3 isan-jato ny vehivavy voan'ny zaza tsosikolotra dia azo avy amin'ny fohana sigara, na mifoka direct izy na izy tsy mifoka fa ny olona ohatrano no mifoka. Manarak'izay be dia be ny vehivavy manao fausse couche afa-jaza foana. Manarak'izay lasa zaza teraka tsy ampy volana kokoa ilay zaza. Efa misy moa ny lalàna navoaka ny fanjakana mikasika ireo toerana voararatra ahafahana mifoka sigara, saingy toa tsy hita intsony izany ankehitriny. Raha ho an'ny eto Madagasikara manokana dia sehatra iray isa mampidi-bola be indrindra anaty kitapo-bola-panjakana ny famokarana sigara. Fanisolan tatoato ny trangana herisetra eny anivon'ny fiarahamonina malagasy eny. Voatsikajy ao anatin'izany ireny hetsiky ny mpianatra eny amin'ny université ireny. Maro ny arak'izany ny antony mety mahatonga izany. Nanantona ireny psikologa ireny androany ny mpanao gazetiny MBS Anjavandriamahefa sy Tahirina Ranarina. Mandalo fahasahiranana tanteraka ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana ankehitriny, izay sehatra iray isan'ny goavana indrindra eo anivon'ny fiarahamonina. Raha tsy ilaza fotsiny ireny hetsiky ny mpianatra tao Tomasina sy Toliary ireny, izay naharatrana sy namoizana mpianatra mihitsy. Izany hoe mifamonina samy malagasy. Ho an'ity mpahetetr'olona ity dia maro ny antony mety mahatonga izany. Mahatonga an'izay mety hoe mirongatra be ankehitriny tsy voafehan'ny olona intsony. Ny olona tsirairay dia misy herisetra, misy any hoe pulsion agressive izay any anatin'ny olona tsirairay. Dia amin'ny fotoana anankiray zany rehefa tsy voafehy iny dia lasa miseho aty avelany izay herisetra izay. Mety koa hoe betabe ny zavatra nitazomin'ilay olona tao anatiny tao, dia rehefa mahita izy fomba anehoana an'izay herisetra izay dia tonga dia miseho be ireny hitantsika amin'ny aina manjery rehetrarehetra ireny ny vokany avy eo. Raha ny fanazavana trany dia tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana ihany no vahaolana isorohana ny trangana herisetra tahaka ireny. Ny tsara indrindra aloha izany dia ny resaka foana ny privilégiena, mila miresaka aloha fa tsy tonga dia any amin'ny hery izany no aseho, tsy tonga dia ny herim-batana no ampiasaina fa afaka miady hevitra, afaka mifampiresaka. Izay zany tsara indrindra. Mila miezaka koa mifehy andreny hoe miezaka zany manana maîtrise de soi. Satria ny vokany any avy eo mety lasa miopapana be rehefa tsy voafehy izay agressivité izay. Vaovao avy any Mahajanga kosa indray antsika manohy ny fiarahana amin'ity hariva ity. Tsy mbola mivaha ankehitriny ny olana eo amin'ny mponina ao amin'ny fokotany tany malandy sy ny commune Renivohitr'Imajanga. Tsy mihaino ny ben'ny tanàna ny hitatra hatrany amin'ny fasana ny fako narin'ireo fiarabe. Aroara ny fanadihadiana entin'ny samy mamonjy MBS Mahajanga. Toa miantso ananevitra ny mponina tany malandy sy ny manana razana amin'ny toerana ity tamin'ny antsoantso nataon'izy ireo mba analana ny fako aty amin'ny fasana aty amin'izao fotoana izao. Efa taona maro izy ireo no nangataka izany ary tamin'ny taona 2022 farany teo no nangataka izany indray izy ireo nefa dia tsy nisy valiny hatramin'izao fotoana izao. Hatreto aloha dia miandry ny vali no menkomina Mahajanga izy ireo manodidina an'izany. Ny fanariana fako aty an-tany malanja mba fa niangaviana fa efa tokony za toeran-kafa mihitsy ny commune ny fampiraraha any amin'ny Mahajanga dia ambala misy toerana malalaka anarena fako fa ny atao mangatoka an-tany malandy efa malety avy eo lasa any amin'ny fasana. Zany ane mahatonga olana ao amin'ny fasana hoe fako amin'ny fasana le toerana efa tsisy tsony voatery zany mianaka any amin'ny fasana le fako.
sarotra ny ialan'ny voalanaretina amin'ity toerana ity ankehitriny raha mbola misy ny fanariana fako amin'ity fasana ity araka ny nambarany lehibe fokotany ny tany mananty ity hatrany ary le fako membo manjary tsy mitondra fahasalamana vahoaka izy atsika zao miady hoe dengue miady ny covid-19 hoe ny dengue dia io katsakatsy mihitsy ny vorian'le dengue zany itsika teo tamin'ny lasa hoe tany manandy misy karazana rety dengue tany manandy tegna nisy avy amin'ny fako satria miparitika le moka io amin'ny fako dia miparitika amin'olo aty amin'ny antarimalaza satria aty le izy. Eny amin'ny commune Ambohitrimanjaka no manizantsika ny vaovao amin'ity ariva ity satria dia niakatra avy efatreny ny tany fandaovan-ketra atao anatin'ny commune ny taona 2020 raha oharina ny tamin'ny taona 2020 lasa teo iny fanetana anatin'ny fotony no nataony mpiasan'ny commune na fanana azo izany vokatra izany ravorasafy mahenina Mateo Prince. Ny 10 isanjato maherin'ny ponina 294 isa ao anatin'ny commune Ambohitrimanjaka izay ahitana fokotany 5 no navita nandohetra ny taondasa toy ny faritra rehetra ny natao anatin'ny krisy ara-pahasalamana ihany koa Ambohitrimanjaka saingy niezaka ny olona nandohetra. Ny etan-tany zany ny olona zany somary mazoto mandoa etan-tany satria ny eteretin'ny olona zany amin'le etan-tany sao dia lasanao le tany raha tsisy mandoa ny etaniny dia zay mahatonga hoe mitovitovy ihany zany mifampidiraketa amin'ny etan-tany tamin'ny taona 2019 sy 2020 fa ny eta ho an'ny trano zany tamin'ny fonenana zany dia niakatra avy efatreny raha mihoatra tamin'ny 2019 dia ny po syntétique koa zany ny ahoan'ny mpivatra dia mandoa pentante any contribution ny po synthétique rehetrarehetra na alain'ny commune sy nataon'ny commune Ambohitrimanjaka tao anatin'ny 3 taona dia nivitain'ny commune Ambohitrimanjaka amin'izao fotoana izao tao anelanelan'ny volana febroary hatramin'ny volana septambra taona 2020. Tsy maintsy fanetana ny fotony anefa no ahafahana nazo ny vokatra tsara na mitombona ny isan'ny mpiasa teo anivon'ny commune no teteziny ireo faritra tena hita fa vitsy ireo mpandohetra. Dia izay zany jerenay dia ranao paikady zany zay napiditra mpiasa zany zay hoe manana atraikeva sy manana fahaizana manokana hoe manentana ny olona miresaka mifampidiraketa ireny dia nalefa ny mpiasa ny azany zany hoe mitety tanàna izy mijery aiza ny tano nahazo permis aiza ny tano tsy nahazo permis sensisa iza ny tokony andohetra nefa tsy nandohetra nanao fanetanana dia nitarika ny olona andony eta dia nisy zany fiarahana miasa amin'ny contribution. Ny visin'ny tamberinandraikitra no taratra fanandohetra ny vahoaka tsy afaka mandeha ihany koa ny asa eo anivon'ny commune iray raha tsy misy izany fanamboaran-dalana fanatsarana ny CSB2 fanamboarana ny tetezana Ambohitrimanjaka fanampiana ireo sahirana nandritra ny fihibohana ireo no asana maika ny commune ny taona 2020. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia mbola amitana ny sain'ny petit baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao ny mikasika ny toerana izay anatotosana ny lalao miverina ifandriana ny bareny Madagasikara sy ny ekipa pirenena nigeriana mbola tsy fantatra mazava matsy izay fanapahan-kevitra izay horesin'ny CAF mikasika ny toerana andraisana io lalao io ampamakafaka baolina kitra iray andro any no nitondra ny heviny sy ny fomba fijeriny mikasika izay raha vanadadina entiny zavandremahefa sy tahirinena ranarnirina. Kely ny finoana ho an'ireo mpitikitra raha ny fanapahan-kevitra izay kasain'ny fanjakana ho atao dia ny anatanterahana ny lalao miverina etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Lalao miverina ifandonan'ny baren'i Madagasikara sy ny ekipa ny Niger ny 30 Martsa ho avy izao. Andro sisa no isaina dia ho tonga izany fotoana izany kanefa mbola anatin'ny fanamboarana tanteraka ny ao Mahamasina. Mety ahina ny haneken'ny CAF sy ny FIFA izay kianjan'ny Mahamasina izay andraisana ny lalao a Madagasikara Niger. Mety zavatra mety iseo zany dia mety tsy ho afaka ho atao ao aloha. Raha toy moa zany ka tsy afaka atao Mahamasina izy dia misy ny safidy ihany koa eto Madagasikara hoe atao amin'ny kianja barika dimy na vondrovorona fa mbola misy fepetra mila takina ihany koa vondrovorona ohatra zao mila jerena manokana amin'ireo amin'ny resaka jiro satria ny lalao izay nitapahan'ny CAF dia farafahaloha indrindra dia manomboka amin'ny 4 ora dia tsy maintsy misy jiro ihany koa zany na ny projecteur zany anatin'ilay izy dia ny any barika dimy efa nandray lalao farany teo ny pelouse dia efa nahazo homologation heritaona
fa ny mety hoe infrastructure nisy recommandation napetraky ny kafa tamin'ny lalao farany iny dia mety any mila fikarakarana raha sanatsika hoe tsy afaka mandray ihany koa ny barika dimy vondrovorona mamatsina dia tsy maintsy voatery ho lalovina ivelan'ny Madagasikara izy fa mbola tsy andro tsika amin'izao fotoana izao fa mbola mitady ny hevitra rehetra ahafahana milalao eto Madagasikara. Andrasan'ny rehetra araka izany izay fanapahan-kevitra farany ho raisin'ny CAF mikasika ny toerana andraisana ity lalao miverina hifanandrinan'ny barain'ny Madagasikara sy Niger ity. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia niakatra fitsarana androany ny filoham-pirenena Frantsay teo aloha dia tsy iza izany fa Andriamatoa NICOLAS SARKOZY voaheloka higadra telo taona sazy miatra izy ny roa taona izany no sazy miatra ary ny herintaona sazy miantona noho ny resaka kolikoly sy ny trafika d'influence moa no antony izany. Arao ny fanadidina eo amin'ny sary sirindra-tsariny manora Andre Malala. Ny 20 Desambra teo sazy atranomaizina 4 taona ka ny roa taona sazy miatra avy hatrany navoaka ny PNF izay tribunal misahana ny resaka fanodikodinam-bola manoloana ny filoha teo aloha Nicolas Sarkozy. Amin'ny orasy sasany any Paris no heverina fa andray fanapahan-keviny i Christine May filohan'ny 32e chambre kolikoly avolenta sy fampiasana olona na trafic d'influence no anisany ny ampangana ity filoha Frantsay teo aloha ity. Ny 10 Martsa izao ny raharaha Pygmalion izay makasika ny teti-bolana ampiasainy nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 indray no iakara ny fitsarana. Ny taona 2024 moa no nanomboka ny potra tsikelikely ary fantatra mpamatsy vola Nicolas Sarkozy tamin'ny alalan'ny fianonany findainy nafantarana fa Libiana no namantsy vola ny fampelezan-kevitra Sarkozy ny taona 2024 nandritra ny fianona ny resaky ny rotonta no nafantarana fa nisy kolikoly avolenta nataony ny filoha Frantsay teo aloha ny mpisolo vava azy ary magistrat Gilbert Azibert izay akaiky any Thierry Hergoz mpamatsy vola any Nicolas Sarkozy. Tamin'io resaka nataon'izy ireo io no nampanantenana ilay mpitsara ny filoha Frantsay fa hanome azy. Nandritra ny taona maro nandehanany fanadihadiana moa namorona pirofo hatrany ary nilaza mpiaro ity filoha teo aloha ity fa tsy misy mitombona ny fampiangana azy ary koa resaka ompinamana ihany no nisy nandritra ny fifampiresahan'izy ireo amin'ny telefônina. Tsy aivina fa filoham-pirenena Frantsay teo aloha efa voapanga amina resaka maloto ihany koa i Jacques Chirac izay nigadra roa taona. Maro manay ny hoavy ny filoha rajoelina amin'izao toedra raha izao eo amin'ny tontolo politika. Ny filoha teo aloha Nicolas Sarkozy dia anisan'ireo vahiny manan-kaja nasainy nandritra ny fiainiainany ny 20 Janoary taona 2024. Tsy vao izao no nisy fifandraisana teo amin'ny filoha rotota. Maro azy ireo fanambarana nataon'ireo mpanao politika fa miray tendro hatramin'ny fitondrana tetezamity izy mirahalahy ireto. Ny 7 Desambra 2024 aza moa dia noraisan'ny filoha Sarkozy tany Frantsa ny filoha rajoelina fon'izy filohan'ny tetezamita. Nambaran'ity farany fa noraisina oton'ny filoham-pirenena aho kanefa dia iara-malala fa tsy akatoavy ny iraisam-pirenena fananganam-panjakana nisy tamin'ny taona 2024. Voasikajo filoha sans qualité mihitsy izy tamin'izany. Ny zava-dehibe amin'ity raharaha ity moa dia ny fahaleovantena ny fitsarana. Raha manao tahaka izao ny mpitsara eto Afrika dia mandroso ny kontinanta ary anisan'izany Madagasikara. Ny vaovao ny politika kosa indray dia namoaka fanambarana mikasika ny raharam-pirenena misy ankehitriny ny antoko MFM androany. Tazana teny antoerana avokoa moa ireo mpikatroka sy mpitarika ity antoko ity isaky ny faritra teny Antaninarenina teny androany. Arao ny fanadihadiana eo amin'ny sary sirindra-tsariny Andrira Kotomalala. Nambara tamin'ny fomba ofisialy androany ny foto-kevitra sy ny rindra-kevitra arahany antoko MFM. Nambaran'ity antoko ity fa azo tanterahana amin'ny alalan'ny adihevitra andatabatra boribory ny famahana ny olana eto amin'ny firenena ary ankitsipo no anatanterahana izany. Tanjona amin'izany hoy ny MFM ny isian'ny fanovana sy fiovana izay takiny ny firenena. Ny MFM dia manamafy fa misy sakana ara-toetsaina, ara-drafitra, ara-pomba, fiasa tsy nahafahan'ny firenena miroso ho amin'ny fampandrosoana ka. Ny tarika faharatsiana teo amin'ny fari-piainan'ny malagasy, fiverimberena ny fietsehana krizy isan-tsehatra, fifandirana politika indrindra ny lafiny fifidianana.
Faro, ny MFM dia milaza fa azo tanterahana amin'ny alalan'ny ady hevitra antatabatra boribory ny famanany olana eto amin'ny firenena ary amin'ny kitso-po no anatanterahana izany. Vonina ny MFM ifampiresaka ka heverin'ny MFM fa ny fananganana gouvernemanta manana fahefana feno fa tsy fiarahantantana hanatanteraka andraikitra mazava dia ny fanovana sy fiovana no takin'ny firenena. Miantso ho filohan'ny Repoblika ny MFM mba hiroso amin'ny fanatanterahana ireo tolo-kevitra ireo. Tsy mitombo fantatra nefa ny MFM fa ny tantara dia manamarina fa ny fahatarahana eo amin'ny fifandraisana fanapahan-kevitra irosona amin'ireo tolo-kevitra arosony antoko MFM ireo na tsy fanatanterahana azy dia hitondra korotana tanteraka eto amin'ny firenena. Ny safidin'ny demokrasia sy ny fanjakana repoblikanina isika ko heverin'ny MFM fa tsy mety ny fampiorona sy ny fampiasa-kery ary fanagadrana ny olona maneho hevitra ataon'ny mpitondra fanjakana izay manao fitaovana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Nanamafy hatrany Petra Kotiniaina izay misahana andrara anatin'ny antoko sy ny fisahanana ny famondronana ireo olona rehetra nandalo tao amin'ny MFM fa misy olana goavana tsy maintsy mila vahana eto Madagasikara ary tokony andefitra ny filohan'ny Repoblika mba hamahana izany olana izany. Misy olom-pirenena nefa mahalala hoe misy hetaheta sy maintsy tanterahana eto, misy fanovana sy maintsy tanterahana eto, samy miziriziry ny tantara dia nanamarina fa sy maintsy misy miafara amina gidragidra, sy maintsy miafara amin'ny fifandonana. Ka ny olona tompona andraikitra voalohany indrindra mba sy isian'ny fifandonana sy isian'ny gidragidra dia ny filohan'ny Repoblika. Izay no anaovana iantso aminazy ary lazanay aminazy fa marim-pototra misy olana ara-drafitra eto sy maintsy anaovana fanovana, misy olana amina fomba fiasa eto sy maintsy anaovana fanovana, misy olana amina pratika politika maloto eto sy maintsy anaovana fanovana. Ka oka sy seretra hoe tsy marim-pototra ny fanovana ary ny filazana hoe avilao iandry amin'ny 2023 ny fifidianana. Le fifidianana mihitsy eny tsy izy mampiady ny firenena. Le lalàna le règle de jeu naovana ny fifidianana mihitsy ny tsy izy mampiady. Ka ahoana ny olazaina hoe mendraza amin'ny 2023 ny teo aza efa tsy hita izay nanaovana azy amin'ny doublon. Ny fitantanana ny toe-karena, ny vampirisation ny toe-karena, monopole, izany zavatra misy aby. Ka ireo rehetra ireo ilana fanovana. Fa sao ho anay MFM zany araka ny tenen'ny président itao dia hoe mila mifampiresaka oka hanana fandeferana ny filohan'ny Repoblika, hanana fanatetena ny filohan'ny Repoblika, fa anisan'ny nampidikizo amin'ny firenentsika ety sala amin'izao dia nitoetra ny olona nanana fahefana teto miziriziry. Naseho tamin'ny mpanao gazety androany moa ireo olona ahitana andraikitra ao anatin'ity antoko ity toa amin'ny Petra Kotiniaina, Randrianirina Jean Ignace, Andriamanatena Jaonastina ary Soloery Charles Hilaire. Fa maromaro ireo fihetsiketsihana manerana ny nosy no nahitana mpitandro filaminana mihoatra ny tokony ho izy. Atahotra ny betsaka no anton'izany, hoy ny mpanao politika Julien ANDRIAMORASATA. Ravy Mahenina, Mateo Prince. Tsy ampy ny serasera ao mitondra sy ny vahoaka hitazona ny sezany, ampiasa mpitandro filaminana no mahamaika ny fitondram-panjakana fa tsy ny haino izay marary ny vahoaka entiny ka mahatonga fihetsiketsihana etsero izay ny afara tamin'ny fahafatesana mpianatra tany Tomasina. Voaretsaka hatrany ny demokrasia izay tsy misy amin'ny filoha, ery famoretana trano no atao eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Amina mouvement populaire ao anatin'ny tany demokratika dia enona aloha le olona, misy délégation enona tsara hoe inona moa fitakin'izy ireo fitakin'izy ireo dia ny zony ny avantageny mijaly izy ireo anjaran'ny fanjakana ny tokony manampy ny mpianatra mametraka condition farafaratsiny kely ahafahany mianatra fa tsy tokony isy fatolona mihitsy amina manifestation ohatran'ireny fanjaranao ny miaro tsara n'le ordre public fa tsy tokony hitifitra ianao aty amintsika
mbola misy anjanjavatra zany fa le mitifitra le mamono zany io dia milaza aminareo fa tena efa tsy mety tsony zany amin'ny ankehitriny zany raha anatina firenena demokratika anankiray ary ny demokrasia tandremo tsara. Aloana ny fitakiana samihafa misy ny lamina efa mipetraka sy tokony araha mitandro filaminana anjaranao MC na organe mixte de conception aloha no mamolavola paikady miditra avy eo ny EMO na ny état-major mixte opérationnel. Tsy tokony isy izany ministra hiditra ankianjo izany toy ny andron'ny sabotsy 20 febroary sy ny 7 febroary lasa teo. Tsy possible mihitsy ary tsy tokony atao mihitsy fa tokavana ministra eny amina mouvement populaire dia gaga manaiky an'izay fa nitafika sy miaramila sy gendarme fa mihoatra ny tsy tokony ho izy mihoatra ny tokony ho izy zany fa mijanona au niveau no MCCMO io ary ohatra izy ka menace ny ordre public national souveraineté nationale dia misy ny atao émonate an'ilay ity nefa ny eto dia mamenatra nenay dia hoe hatrany amin'ny commune ny mbaravarankelin'ny commune misy miaramila vonina itifitra. Fa mahalona ny zava-nitranga tany Toliara dia nanao fanambarana androany ny filohan'ny fizafato na ny fikambanana ny zanaky faritra Toliara teo aloha Andriamatoa Maranta Jean de Dieu manameloka ny asa fandrobana sy ny fanararotana ary makahery ireo izay niarambona misaotra ireo mpitandro filaminana izay nandray andraikitra na voafehy aingana ny fisavorovorona ary miantso ny vahoakan'ny Toliara ny tenany otony ratsaivina fa tao anatin'ny andro maromaro dia nanao fihetsiketsehana ny mpianatra tao amin'ny université ny manday tao Toliara saingy nisy ny nanararotra ny hetsika ka ny afara tamin'ny fandrobana fananan'olona izany ka naratrana olona ihany koa. Fanatoditra ho an'ireo fianakavian'ireo 12 menadavo fonja noho ny rara tamin'ny 20 febroary lasa teo ireo vola fanampiana voangana nandritra ny hetsika tolo-tanana nataon'ny vehivavy Tima tetsy amin'ny foibe ny antoko Tima tetsy Belair andro maromaro izay vola be moa no voaray tamin'ity hetsika tolo-tanana ity. Andeha raha itsika ary fanampanazavana momba izay. Ny hetsika nataonay androany zany dia fiombonanay amin'ny gadra politika satria mahareny anay dia manana andraikitra lehibe zay amin'izay zavatra izay dia nisy zany ny fanangonam-bola natao teto nanomboka tamin'ny sabotsy hoentinay hanampiana ireo gadra politika mariana moa fa saika hanao fahaparabana tratry ny taona izay nefa noho ny fahoriana mahazo andreo namandreo dia najanonay zany fa ilay zavatra izay tokony hoe vola tokony laninay tamin'io fotoana io zany dia nentinay mba hanampiana ireo namanay izay migadra tsy fidiny amin'izao fotoana izao. Vola mahadidiny atoko Tima fa izao kosa aloha noho ny fahatsapan'ireo olona hafa zany tsy ao anatin'ny atoko Tima dia nisy zany nanome avy any ampitan-dranomasina hotononay zany fikambanana maromaro izy misy ny Tima France dia misy ny fikambanana erikerika Madagasikara ny ivelany dia misy ireo olon-tsotra zany avy any an-dafy nanampy anay tamin'izao zavatra izao dia tsy dia mbola mamerina amin'ny fisaorana andro zareo amin'ny zavatra izay nanampiany anay zany fa tena zava-dehibe dia eto zany izay mbola manentana koa fa mbola mitolo ny asa sosialy ataon'ny tiako Madagasikara ny vehivavy mandra-pivoakan'izy ireo dia mangataka izay mba amoahana tsy misy fepetra ireo gadra ireo satria tsy nanao ratsy ireo tsy nangalatra ireo tsy nisy trano vaky teto fa dia tena hoe politika ny nanakatrana anazy dia izay dia mbola mangataka hoe avoay izy 12 mianada. Fa mizingizina amin'ny heviny hatreto ny tompon'andraikitra fa tsy hanome toerana anatanterahana ireo solombavambahoaka Tima ny tatitra amin'ny vahoaka araka ny fandarana MIARA-MANONJA androany Ambojatovo Analakely ary Somandrakizay toerana efa nangatahan'ny mpanohitra avokoa saingy tsy nahazoana valiteny hatramin'izao. Ravrazafy mahenina Manora Andriamalala. Sabotsy roa ny sesy izao no nikasanao hetsika am-pilaminana teny Analakely sy ny manodidina ny mpanohitra voatontohina trano ny fahalalana amin'ny teny fanaovana raha-matahora sy fahamaroany mpitandro filaminana no nanamarika izany itoy amin'ny sabotsy izao indray nefa ny hetsika izay tarihin'ireo solombavambahoaka Tima paraingo hatreto ny taratasy fahazon-dalana eny amin'ny kianjan'ny Somandrakizay nahazo alalana na tsia mazava ny efatra ny solombavambahoaka fidèle ho an'ny préfet Antananarivo. Ngale fidram-panjakana zany mieritreritra fa zay ty dia tena vitsy anisa marina ary tsy afenao an'ilay kianjan'ny Somandrakizay ty zay oke défi atao aminareo fidram-panjakana ary ao fa fenonay
rehefa nanao an'le défi indray zay hoe ameno an'le kanja somandrakizay izay nanaovana fanarabiana ohatra ny tady androsy miemotra indray nareo hoe ohatra mbola sarotra ny resaka réquisition monsieur le préfet azavodikodina ny resaka raha ohatra ka anda ianao de lavo hoe zay raha nga de tena tsy manaiky mifahafahanareo mane hevitra mihitsy tsy mazava am'izay fotoana zay hoe tsisy démocratie eto Madagasikara ary ianareo manampom-bava de vela zany nareo manao ny danikibonareo tsisy démocratie de miteny fotsiny zay any amin'ny mpiara-mombonanto ka hoe raha ohatra nareo amin'ny vola ny olona tsy mampisy démocratie zany de asakasakareo fa volanareo moa io fa tsy volanay de aloha ray zay manao an'izay hoe eny ary fa tsy anangon'olona ena somandrakizay fa aloha indray miova zay zany hoe hiteny amin'ny fianakaviana miresapirenena rehetra ianareo mpiara-mombonanto ka mpamatsy vola hoe anome vola fanjakana tsisy démocratie ve nareo ary fanjakana manao didijadona nao fa raha ohatra ka misy fahalalana maneho hevitra eto de tsorony marina hoe ok ary fa ho ataonay le réquisition de io fitopolo hektara feno iarra fenonareo ampilaminana tanteraka ny etsika eo atao ohatrano solombavim-bahoaka tsy misy resaka fanongana mpanjakana izay atahorany fitondrana mafy fa tsy misy korotana io na kely ary satria zay mbola tsy nampiseho mihitsy loatra eto hoe nisy korotana sabotsy anankiroa zay fa tsy nahitanareo korotana mihitsy tsy nomenareo mbojatovo de manaja ny taty amin'ny RMDM hoe tsika tsy mikorotana zany tandremo sao de tafiditra amin'ny velam-pandrika zareo fa ianareo ny manao letrezana ary nareo ny nanao exe de nitapahanareo ny lalana analakely tsisy rarahinareo an'le vahoaka mihitsy ange na ho sahirana izy de ka satria ianareo fiarovana an'le toerana aloha mamaika de tapahana analakely tsisy mahazo miditra dinina koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatrany farany hisoranay koa ny mpanao gazety sy ny teknisiana niara-ny sala nanatotosa izao fampalalam-baovao izao samy io samby tsara ry tompoko lasy sy tompoko vavy